Igaskara ilay tompony fasasahina, igaskara ilay nambabony fony malagasy noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Ankehitriny dia mipetraka ny fanontaniana amin'ireo malagasy izay mbola miandrandra azy mafy tsy hiova amin'izany fasasahina zany hoe ho isany ireo hanohana ny fitondrana ireo ve igaskara fensoa sa tsia. Izany ny fanontaniana izay mipetraka amin'ireo vahoaka malagasy izay miandrandra mafy igaskara tsy hiova toy ny nahafantarana azy fahiny. Anisan'ny tena mampametra-panontaniana olona maro mikasika an'ity gaskara ity mo ny alohany izy hilatsaka kandida solombavam-bahoaka dia anisan'ny teny izay nomeny ny hoe izaho gaskara ilay sasasy ilay fantatra anareo ankehitriny dia mbola izaho ihany no hitanareo rehefa ho lany solombavam-bahoaka. Ka io indrindra mahatonga olona mametra-panontaniana satria nalaza ny resaka hoe député 5 no hanohana ny fitondrana. Harantsika moa ny mikasika an'izay fa mialohana hanarantsika izay dia abonné aloha ny chaîne-tsika ary azadino ny mametraka ny commentaire indrindra asio j'aime ny video. Ndeha ary ataontsika izany mialohany hiresontsika amin'ny zava-drehetra ndao ary. Avy hatrany tonga de vaovao sy ny zava-misy no holazaintsika ary tsy ataontsika lava akory ny resaka. Ny voalohany hidirantsika amin'izany dia ny famonoana any Raymond ilay vice-président VOI ao Manampisoa. Nosamboriny zandaro tao Vohidiala ny olona tompona andraikitra voalohany tamin'ny famonoana ka ny entina avy hatrany ao Moramanga. Mbola misy olona maromaro karohina ahihina ho niaraka tamin'io olona io. Mbola mitohy ny fanadihadiana izay ataon'ny gendarmerie, misaotra ny gendarmerie Moramanga sy ny Vohidiala, misaotra manokana ny président Fokontany Antanandava sy ny commune Antanandava. Zay no ny zava-nisy tany ary tsara ihany koa ny manamarina fa hoe mbola hitohy ity tantara ity satria mbola misy olona karohina ary holazaintsika atoy ihany ny tohiny ity raha ohatra ka hitantsika mazava ny tohiny sy miparitaka ny vaovao mikasika an'izay. Ny manaraka izay tsara ho fantatra koa dia tsy maintsy hampahafantarina dia tafiakatra hatrany amin'ny 8.5 isanjato ireo tanora tsy anasa latsaka ny 4 taona eto a Madagasikara raha araka ny navoaka ny tia tanindrazana. Izay dia tsy maintsy hampahafantarina satria zavatra misy eto a Madagasikara. Mampahery anireo tanora tsy anasa ary miezaha foana hahazo asa indrindra na de tsisy asa aza dia miezaha miketrika fa izay moa le fiainana dia atao ona ary aza miraviravy tanana fa izay masoa ataon'Andriamanitra ary Andriamanitra dia tsy mitany vaka. Mahereza ho yaho. Ndeha ary isika hiditra amin'ny manaraka izay holazaintsika ato anatin' ity video ity. Ny manaraka izay holazaintsika dia mikasika an'ity ray aman-dreny ity. Tsy hay ny tsy ilaza ny momba an'ity ray aman-dreny ity satria raha vao miresaka any Madagasikara dia tsy afaka miala aminy ary anisan'ny tena azo lazaina fa ray aman-dreny ara-politika ity ray aman-dreny ity koa dia asiantsika resaka kely. Tsara ny mampahafantatra sy milaza fa 5 taona izao i Norbert Lala Ratsirahonana, filoha mpanorona ny antoko avy isan'ny mpanao politika malagasy manana ny mahizy azy izy satria efa nisahana andraikitra maro toy ny premier ministre, filohan'ny HCC, filoha mpanjakana mpisolo toerana ary efa mpanolotsainany ireo filoha ny fandimby. Ireo mpanara-baovao sasany moa dia misokajy azy ho fototra ny korontana teto a Madagasikara izy. Saingy izy kosa dia nihizingizina foana fa famaha olana no nilany ireo mpitondra ny fandimby azy noho ny fahaizana izay ananany indrindra fa mikasika ny lalàna droit constitutionnel. Ary tsy refeo intsony izy taorian'ny lazana tamin'ny volana marsa 2024 fa tsy tokony hirotsaka ho fidina raha tsy manambola fa manjary mandrebireby fotsiny. Raha ny antoko avy manokana dia mizarazara lalana ireo filoha lefitra 3 mianadahy. I Jean-Jacques Rabenirina dia nanao député any Firaisankina fa i Johanita Andriamananjara dia nanao prositeny ary tsy refeo intsony rehefa veo. Fa i Sylvain Rabetsarona kosa dia mpanohana mafanafony filoha Andry Rajoelina. Nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ihany koa dia misy amin'ireo mpikambana avino nilatsaka tamin'ny anarany tsy miankina ary misy amin'izy ireo no lany soa amantsara toa any zava-manitra fandriana. Zay ny mikasika any Norbert Lala Ratsirahonana koa dia mampametra-panontaniana maro izy amizao hoe aiza izy ary tsy rerefeo intsony. Ny manaraka izay holazaintsika dia nidoboka amponja vonjimaika ity mpangariposo anaty bisy tratra omaly
ity. Nisy nandefa tao amin'ny tambanjotra ny horonan-tsary misy ity lehilahy 4 taona ity teo ampanaovana ny asa ratsiny tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka zotra 119 ary efa maro koa ny nitarena mikasika azy. Tratra soamantsara izy rehefa niara-niasa ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana koa dia izy ity hitantsika amin'ny sary ity fa nidoboka amponja vonjimaika. Nanome hafatra ihany koa iheritiana Rasoa Miaramanana Dizarefa toy izao moa ny hafatra izay nolazainy tsy misy azo antenena amin'ny fanoherana mitavandra vazaha, mety amin'ny vazaha ny stabilité de la médiocrité hoy fanambarana izay nataony dia trohiny milamina tsara ny harim-pirenena eto. Izany dia anisan'ny hafatra izay nolazainy heritiana Rasoa Miaramanana Dizarefa izay nilaza fa hoe tsy misy azo antenenany amin'ny fanoherana izay mitavandra vazaha. Mahafaly anay ihany koa ny mampahafantatra fa hisokatra rampitso ao amin'ny rovan'i Madagasikara ny efitrano iray hampiratiana ny tantaran'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Hita mandritra ny fampiratiana ny nanaovana sesitany azy tany Alzera ny taona 1970. Rehefa nivoaka ity vaovao ity dia be dia be koa ny olona naneho ny hevitra tao anatin'ny ity publication izay nataony ity page ity dia ary toy izao ny fanehoan-kevitra n'olona sasantsasany. Maninona marina raha ity rovan'i Madagasikara ity nosoloina hoe rovan'i Andry Rajoelina hoy ireo izay naneho hevitra toy ny hoe roty Ratsimilaho dia soloina roty Andry Rajoelina hoy ireo izay naneho ny hevitra vitsivitsy tao anatin' io fanambarana io. Andro vitsy lasa izay dia niantso ireo député indépendant hanangana vondrona parlementaire manokana i Gasikara Fensoa. Omaly nefa dia nanambara ireo député indépendant miisa 570 fa hanangana vondrona parlementaire manokana izy ireo ary hanohana ny fitondrana. Tsy mbola fantatra hatreto hoe iza avy ireo député 570 ireo ary mipetraka ny fanontaniana hoe isany ireo hanohana ny fitondrana ireo ve i Gasikara Fensoa sa tsia. Toy izay ihany koa ireo député 4 tany amin'ny anaran'ny FIVOI koa dia mipetraka ny fanontaniana maro ary maro arak'izany raha teo ny matahotra ilay Gasikara feno sahisahy ary ilay Gasikara nijoro tamin'ny fahamarinana kanambabo ny fonay hoe ireo malagasy dia sanatria ve hiova ary tadidinay foana ny teny izay nataony hoe izaho lay Gasikara sahisahy fantatra nareo ankehitriny dia tsy hiova ahy raha toa ka lany solombavambahoaka. Io moa dia anisan'ny teny izay nampanantenany Gasikara Fensoa raha vantany hilatsaka kandida solombavambahoaka ny tenany koa ankehitriny dia mametra-panontaniana ny malagasy be dia be ary maro ihany koa ny miahiahy sao sanatria ve hanohana fitondrana indray i Gasikara Fensoa hoy ireo izay mpanaraka azy. Ny hamaramparana antsika azy angamba dia ny hitantsika amin'ny reto sary reto moa dia anisan'ny toerana izay tena mahafinaritra any Amantasoa izy ity koa dia manasanao hitsidika an'ity toerana ity raha sendra misy fotoana malalaka ianao fa tena mahafinaritra ity toerana ity. Mantasoa moa ny anaran'ny ity toerana ity. Zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy ataony lavan'ny resaka mitabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Zay fa veloma vetivety fa tsy veloma mandrakizay gaby io ie. Ciao ciao.